Amen. Miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, dia mbola ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, Jesosy Kristy ary firaisana amin'ny fanahy masina. Misaotra ny Tompo mandrakariva isika amin'izao fotoana izao ahafahantsika mifampizara manohy ny fampianarana, ny lesona, ahafahantsika mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ny ao amin'ny Baiboly, ka dia alohan'ny hizarantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra, ry Andriamanitra be voninahitra, anton'ny zavatra rehetra, ry Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, mivavaka aminao izay Tompo, midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao indrindra indrindra, ary misaotra noho ny fitahiana, ny fahasoavana, ny famindrapo ataonao aminay isan'andro, ary dia misaotra anao koa noho ny fanomezanao an'i Jesosy Kristy Tompo ny raha latsaka izay nanadiovanao anay noho ny tsy famendrehanay mandrakariva, ka dia mangataka aminao Tompo, indrindra ny fainao masina, hitoetra amin'izao fotoana izao, hampafantatra anay ny sitraponao, hiteny, hanambara ny sitraponao irery ihany, ary tsy hiverina aminao tokoa ny teny raha tsy efa mahavonto ny zavatra efa ny fony tsirairay avy sy ny hanerahanao azy. Ka dia mitenena araka ny fombanao Tompo, fa voninkainy ny mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanao izany mivavaka izany. Aleloia. Amen. Dia araka izany efa fantatsika izany ny fampianarana efa nisy teo aloha, na ny lesona izay mitantara ny amin'ny nifidianan'Andriamanitra ny zanak'Israely, ary sy nampahafantarana koa izany raha mijery ny lesona teo aloha ianao ny hoe iza ilay Andriamanitry ny Israely, ahoana ny fanonana azy io, iza marina izy io, dia eo koa ny filazana ireo andriamanitra hafa na andriamanitra kely izay nisy teo amin'ny manodidina ho an'ireo vahoaka na mponina manodidina ny zanak'Israely izany izay nifidian'Andriamanitra manokana. Androany tsika dia hijery ny amin'ny hoe fanekena vaovao na fanekena taloha moa izany, satria ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely na hoe fomba fivavahana nataon'ny endrim-pivavahana nataon'ny zanak'Israely na fifandraisany tamin'Andriamanitra. Misy anankiroa izany no diniantsika fohy, ny iray dia ny hoe ny amin'ny hoe rano fanekena, dia ny faharoa ny antsoina hoe tabernakely. Izay izany no hazavaina fohy amin'izao tapan'izao manaraka izao. Araka ny Baiboly moa izany dia niodina tamin'Andriamanitra na tsy nankatoan'Andriamanitra ny olona voalohany, lehilahy sy vehivavy, Adama sy Eva moa ny antsointsika anazy. Izany dia nampiditra ny faharatsiana ara-moraly na antsoina hoe ota sy ny fahoriana teto amin'izao tontolo izao, hany ka nampisaraka ny fifandraisana akaiky, amin'ny teny frantsay moa izany hoe fifandraisana akaiky, intimité, sy ny fahatokisana na hoe confiance izay nisy teo amin'ny olona, nisy teo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Nanomboka teo no nahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra tamin'ny olona noho ny faharatsiany. Eny fa na dia nanohy ihany ary izy nanome ny famindrapo, ny fitahiana izany, ary fantatsika tsara fa tany an'efitra taorian'ny nivoahan'ny vahoakan'Israely tao Ezipta izany, ny Tompo dia nanome fitsim-piainana vaovao ho an'ny zanak'Israely mba ho arahany sy ho ankatoaviny. Voafehin'izany fitsim-piainana izany moa izany izay antsoina hoe didy folo ao amin'ny Exodosy 20:1 ka hatramin'ny 7:10. Azontsika vakiana izany fa tsy vakiantsika androany. Izay no namezan'Andriamanitra aloha izany ny didy izay tiany hankatoavin'ny zanak'Israely. Nefa fantatry ny Tompo, fantatr'Andriamanitra izany fa tsy hantanteraka izany ny zanak'Israely ireo hany ka nanome endrika izy izay endrika fifandraisana tamin'izany araka ny hoe karazana fisoronana, endrika fivavahana izay nampitondrainy, nampahafantariny an'i Mosesy izany vakiantsika eo izany avy eo ny tenin'Andriamanitra tamin'izany. Efa manomana anao sady ny ao amin'ny Exodosy
toko 720 sy toko 520 no tena miatrantsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay ka dia milazantsika ny amin'ny hoe fomba fanompoana, fomba fisoronana sy ny hoe toerana manokana zay fidin'Andriamanitra anatanterahana zany endrim-panompoana zany dia arak'izay no hitondrantsika ny leson'androany. Ny tapany voalohany moa zany dia fanazavana ny hoe ny rahan'ny fanekena, nisy raha zay natao fanekena tamin'izany dia ny tapany faharoa ny tantarany antsoina hoe tabernakely. Hovakitsika manontolo ny Exodosy toko 720 zany fanazavana fohy ny amin'ny hoe ny rahan'ny fanekena vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny soramandry ery ambony ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Israely. Ary hoy izy tamin'i Mosesy, miakara any amin'ny tompy anao sy Arona, i Nadaba sy Abiho ary 70 lahy amin'ny loholon'ny Israely ka miankofa eny lavitra eny ianareo. I Mosesy irery no anakaiky ny tompo fa ireo hafa dia tsy anakaiky ary ny olona koa dia tsy hiakatra miaraka aminy. Dia tonga nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nolazain'ny tompo sy ny fitsipika rehetra i Mosesy ary niara-niredina namaly ny olona rehetra hoe ny teny rehetra izay nolazain'ny tompo dia ho tanterahanay. Ary nanoratra ny teny rehetra nolazain'ny tompo i Mosesy dia nifoha vao maraina izy ka nanorina alitara teo am-pototry ny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ireo fokon'ny Israely 12 dia naniraka ny zatovo teo amin'ny zanak'Israely izy ka nitondra fanatitra dorana manontolo ireo sady namono vato-trombalahy atao fanatim-pihavanana ho an'ny tompo. Ary nalainy Mosesy ny atsasaky ny rà ka nataony tao anaty lovia ary ny atsasaky ny rà kosa dia nafafiny teo amin'ny alitara. Dia naka ny bokin'ny fanekena izy ka namaky azy teo anatrehan'ny olona ary hoy ny olona izay rehetra nolazain'ny tompo dia ho tanterahanay sy ekenay. Ary nalainy Mosesy ny rà ka nafafiny tamin'ny olona sady hoy izy, indro ny rahan'ny fanekena izay nataon'ny tompo taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Dia niakatra i Mosesy, i Arona sy Nadaba, i Abiho ary 70 lahy tamin'ny loholon'ny Israely. Dia nahita ny Andriamanitry ny Israely izy ireo dia ny teo ambonin'ny tongony dia toy ny fanganoan'ny safira vita rarivato, toy ny lanitra mihitsy ny famirapiratany. Nefa tsy natsotra ny tanany tamin'ireo lehibean'ny zanak'Israely izy, Andriamanitra zany, dia nahita an'Andriamanitra izy ireo ary nihinana sy nisotro. 12 Ary hoy ny tompo tamin'i Mosesy, miakara eto ambiko eto an-tendrombohitra ka mitoera eto dia omeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay nosoratako mba hampianarina azy ireo. Dia niainga Mosesy sy Josua mpanompony ka i Mosesy dia niakatra nakao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny olona, andraso eto izahay mandra-piverina eto aminareo. Indro Arona sy Ora dia eto aminareo, koa raha misy olona manana ady aoka akeo amin'izy roalahy izy. Dia niakatra tao an-tendrombohitra Mosesy ary ny rahona dia nanarona ny tendrombohitra ary ny voninahitry ny tompo nitoetra teo ambony tendrombohitra Sinay ary ny rahona dia nanarona azy enemana. Fa tamin'ny andro fafito izy no niantso an'i Mosesy teo afovoan'ny rahona ary tahaka ny afo mandevina no fijerin'ny voninahitry ny tompo teo an-tampony tendrombohitra teo imason'ny zanak'Israely. Dia niditra azafady tao afovoan'ny rahona Mosesy ka niakatra nakao amin'ny tendrombohitra ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra 70 andro sy 70 alina izy. Amen. Araka ny vakiteny vao nenontsika teo zany dia vita tombo-kase tamin'izany rahan'ny fanekena zany ny zanak'Israely noho ny famafazana ny rà mba hanehoana fa nilaina ny fanatim-panavotana ho fitandrona ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ny dikan'ny rà eto na ny hevitry ny hoe rà dia
ho fanadiovana sy ho famelan-kely koa raha misy aina latsaka zany na misy aina natao fanatitra ho an'Andriamanitra. Ho vakiantsika eo moa zany ny Hebreo 10:5 ampahafantarantsika hoe inona no endrik'izany amin'izao fotoana izao, satria ny endrika fanekena izay natao tamin'ny zanak'Israely zany tamin'izany, indrindra vakiantsika amin'ny 9:9 teo iny amin'ny Exodosy 4:20 mivaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary nalainy Mosesy ny rà ka nafafiny tamin'ny olona, sady hoy izy: indro ny rano fanekena izay nataon'ny Tompo taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Zany hoe ny olona izay niteny izay nanaiky an'Andriamanitra ihany no nanaovan'ny Mosesy rà fanekena nasiany an'ilay rà teo zany. Vakiantsika ny Hebreo 10:6 zany manomboka ny 9:20 ahafantarantsika, ahitantsika ny amin'ny zava-nisy ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy tetỳ amin'izao tontolo izao, nanoloran'ny tenany nandatsahany rany, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy rà, fa rehefa voalazan'i Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna, dia nalainy ny ran'ny zanak'omby sy ny ran'ny nosilahy mba ny rano sy ny volon'ondry jaky ary ny hisopa, ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra, dia hoy izy: ity no rano fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Ary ny taberna kely sy ny fanaka rehetra entiny manao ny fanompoam-pivavahana dia nofafazany rà toy izany koa, saiky diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy rà alatsaka dia tsy misy famelan-kely koa. Amen. Amafisintsika ny amin'ny tenin'i Jesosy izay nambarany ao amin'ny Marika 4:20, Marika 4:20 ny 2:20 manambara hoe amin'ny anaran'i Jesosy: dia hoy izy taminy, hoy Jesosy taminy: ity no ràko amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro. Amen. Amaranantsika azy amin'ny fanazavana fo zany amin'io rano fanekena io dia ao amin'ny Jaona 1:1 ny 7:7, izay ihany no vakiantsika, ahafantarantsika ahoana moa zany ny fanekena izay nataon'ny Tompoko taty aoriana, mitovy amin'izay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana fiombonana isika, ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Amen. Dia hiditra amin'ny fanazavana fo zany ny amin'ny antsoina hoe tabernakely tsika. Mampatsiaro kely moa zany, mety hoe mampiomehy zany ity resaka ity, fa ho amin'ny malagasy tamin'izany tamin'izay mbola tanora moa zany na atao hoe mbola zaza, dia mampiomehy mihitsy hoe fieritreretana an'izany hoe tabernakely zany dia zavatra kely, hoe zavatra kely, fa ny amin'ny teny frantsay izy tabernacle, amin'ny teny anglisy izy tabernacle, toy ny hoe nadika tamin'ny tabernakely amin'ny teny anglisy zany, dia izay mahatonga anazy tsy zavatra kely io fa tena lehibe. Ny refin'io tabernakely io zany dia eo amin'ny 720 metatra eo ny halavany, ary eo amin'ny 500 metatra eo ny sakany. Izany hoe tena toerana ngezabe io, fa tsy hoe toerana kely ka heverina fa ho kely, fa fihaonana zava-dehibe, fihaonana amin'Andriamanitra. Misy toerana maromaro moa zany, ny fefy manodidina izay resahako izay, fa ho hitantsika eo zany ny amin'ny ino moa izy teo, ny antsipiriany ny amin'izay tabernakely izay. Vakiantsika ny Exodosy 5:20 ny 1 ka hatramin'ny 9 aloha, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny Tompo niteny tamin'i Mosesy indray hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra anjara fanomezana ho ahy izy avy amin'ny olona rehetra izay entaniny fony no andraisinareo izay anjara atolony ho ahy, ary izao no anjara fanomezana izay ho raisinareo avy aminy,
volamena, volafotsy, varahina, lamba manga, volomparasy, jaky ary lamba rongony fotsy, madinika, volonosy, ody trondrolahy efa voaloko, mena, hoditra trozona, hazo akasia, diloilo atao fanazavana, zava-manitra ho amin'ny diloilo fanosorana sy ho ditin-kazo manimpofona, vato berila ary vato alatsaka an-tranotranony amin'ny foda sy amin'ny sarotratra. Asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho araka izay rehetra asehoko aminao no endriky ny tabernakely sy ny fanaka rehetra momba azy dia araka izany no anaovanao azy. Amen. Araka izany dia Andriamanitra mihitsy no nanome an'i Mosesy ny firafitry ny tabernakely io zany sy ny teny taminy ny hanamboarana azy, izay ilay hoe endrika fivavahana izay naorin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Nanomboka tany anefitra izy io, nanomboka tamin'ny zareo niala tany amin'ny tany Ejipta zany dia rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana izy dia lasa toerana hoe mafy ilay izy satria namboarina izy io dia efa nisy ravana indray no nihodina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely satria namboatra ny tempolo moa zany tamin'ny andron'ny Salomona dia rava izy io noho ny resy teo anatrehan'ny fahavalo indray ny zanak'Israely dia namboarina indray dia dia rava indray dia miverina indray fezina kely angambany ny fotoana ny namboarana azy voalohany koa dia tamin'ny niverenan'ny zanak'Israely tany amin'ny tany fababoana dia avy eo tamin'ny na gouvernoura ny Zorobabela ary koa tamin'ny nanamboarana sy nanalehibiazana azy zany tamin'ny andron'ny Herode lehibe zany na hoe Herode le Grand, zay no endrika nanamboarana anazy tamin'ny hoe vita mafy tao amin'ny tempolo tamin'ny zanak'Israely rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana, fa tamin'ny voalohany izy io dia azo afindrafindra ary nisehon'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely tamin'izy mbola tany anefitra. Dia araka izany inona moa zany no antony nanaovan'Andriamanitra an'io tabernakely io? Ny antony anankiray, isan'ny anankiray voalohany dia hoe fitoerana masina izy io, fitoerana masina izay voatokana honenan'ny tompo eo anivon'ny vahoakany zany na hiaonany amin'izy ireo. Izany rehetra izany dia azontsika vakiana any amin'ny Nomery 5:7 na eny amin'ny Ezekela 3:7 sy ny 7. Ary teo ambonin'io tabernakely io andro aman'alina mihitsy ny tompo tamin'ny endrika rahona sy afo zany rehefa alina sy atoandro dia io no nisehon'ny voninahitr'Andriamanitra ahafahan'ny Israely miainga na mijanona rehefa mandeha izy zany nitantanan'Andriamanitra azy tany amin'ny efitra any amin'ny Nomeriko 7:5 sy 9:40 any manambara an'izany. Ny anankiray faharoa azo ilazana ny nametrahana ny tabernakely koa dia hoe tabernakely ny vavolombelona. Ino moa ny dikan'izay fa nisy endrika izay niraketana nametrahana ny didy folo tao sy ny ireo endrika fitaovana nisehon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'izany zany. Ary teo amin'io fahatelo, azo lazaina fahatelo koa zany ny amin'ny nametrahana ny tabernakely nametran'Andriamanitra azy dia nanomezan'Andriamanitra ny zanak'Israely ny famelan-keloka tamin'ny alalan'ny fanatitra alatradra. Vitantsika teo zany mahatonga antsika niresaka mialoha ny amin'ny hoe rano fanekena dia ilay azontsika oharina amintsika maha-kristianantsika ilay fanatitra faratapony efa nivakiana teo ihany koa dia ilay Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana, nanolotra ny rany. Mba raha tiantsika mafisina ihany moa zany ny any amin'ny Hébreu 9:9 ny 1:2 sy 2, ny Hébreu 9:1-10 ka hatramin'ny 7:10 mbola vakiana ihany koa izy io
hanamafisantsika azy. Ny azo lazaina fahaefatra ny amin'ny nametrahana ny tabernakely dia mampiseho ny lanitra, mampiseho zany nefa ny hoe ny sehoan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely amin'ny zanak'olombelona. Mbola vakiana koa zany amin'ny Hébreu 7 avy eo vakiantsika manontolo ahitantsika anazy ary ny atao hoe fahadimy mety mbola maro moa zany mety endrika aminazy fa fahadimy izay nametrahana ny tabernakely dia ny manondro ilay fanavotana farany izay nataon'Andriamanitra. Io dia ho vakiantsika ny amin'ny Apokalipsy 1:20 avy eo sady amaranantsika ny fanazavana androany. Fa ho vakiantsika indray zany ny Hébreu 7 vakiantsika manontolo ahitantsika anazy hoe inona no mifandraisan'izany tabernakely zany amin'ny zavatra iainantsika ankehitriny. Alohan'ny hamakiantsika ny Hébreu, vakiantsika manomboka amin'ny 9 angambany ary dia tsara ihany angambany fantarina inona moa zany ilay zavatra misy teo amin'ny tabernakely teo iny araka ny tenintsika teo fa ny halavany sy ny sakany zany dia efa voateny teo ary voadidina izy io voafehy amin'ny lamba zany izay nirafetina tamin'izany dia misy ny antsoina hoe toerana masina indrindra izay misy ny fiaran'ny fanekena. Dia teo misy koa ny efitra lamba izay manasaraka azy teo ny amin'ny toerana masina izay misy ny latabatra volamena fametrahana ny mofo aseho sy ny fanaovan-jiro volamena ary ny altaran'ny didin-kazo manitra. Dia nisy ny efitra lamba foana moa zany satria voafono lamba izy io dia misy ny tavy, misy ny altara varahana tetỳ ivelany izay nanaovana ny fanaovana ny sorona. Dia zany rehetrarehetra zany no hitantsika zany natao hoe napetraka tao anatin'io tabernakely io. Misy ny atao hoe fiaran'ny fanekena voatahiry tao anatin'ny fiaran'ny fanekena io ny didy 10 any amin'ny Deutéronomie 10:1 ka hatramin'ny 2 zany raha tiantsika vakiana. Ny mana iray vilany izay natao tao amin'izany koa Exodus 4:40, ny 2:30 ka hatramin'ny 4:30 ary ilay tehan'ny Arona izay nitsimboka any amin'ny Nomery 17:520 sy ny 420. Dia teo moa zany ny fanaovan-jiro, teo ny latabatra izay misy mofo aseho araka ilay efa nitenena teo ny altara varahana sy ny altaran'ny didin-kazo manitra. Dia araka ny efa fantatsika fa tamin'ny lanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazofijaliana no tritra ilay efitra lamba izay nanasaraka ny efitra masina indrindra izay tsy azo nidiran'ny mpisorona zany raha tsy indray mandeha isan-taona ihany tamin'izany fotoana izany. Dia izay no fanazavana fohy amin'io tabernakely io fa ho vakiantsika manontolo ny Hébreu 9 sy ny 7 alohan'ny hidirantsika ny Apokalipsy 1:20 ahafantarantsika ny amin'ny fiainantsika kristianina mifanaraka amin'izany fanazavana ny amin'ny tenin'Andriamanitra momba ny tabernakely sy ny fanekena amin'ny raha zany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu 9:20. Amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony: manana mpisorona be toy izany isika dia ilay mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra, ka manao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely izay naorin'ny Tompo fa tsy nataon'ny olombelona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanolotra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manan-katolotra koa izy. Koa raha etỳ ambonin'ny tany izy dia tsy mba ho mpisorona akory satria efa misy rahateo ireo manolotra ny fanomezana araka ny lalàna. Dia ireo manao fanompoam-pivavahana amin'izay endrika sy aliky ny zavatra any an-danitra tahaka ny natoron'Andriamanitra an'i Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy, fa hoy izy:
tandremo mba ataonao araky ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Exodosy 5:20 io zany a, 9:70. Fa ankehitriny dia fanompoana ambony lavitra noho ny an'ireny ny azy, dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Fa raha tsy nanantsiny izany fanekena voalohany izany, dia tsy mba nilaina ho tadiavina ny fanekena faharoa, fa manome tsiny ny olona izy hoe indro avy ny andro hoy ny Tompo, izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda, nefa tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy sy nitondrako azy nivoaka avy tany Ezipta, fa tsy nitoetra tamin'ny fanekeko izy ireny, ary izao koa dia tsy nitandrina azy hoy ny Tompo. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany hoy ny Tompo, ataoko ao an-tsainy ny lalànako sady ho soratako ao am-pony, ary izao no Andriamaniny ary izy ho oloko izy. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy ka hiteny hoe mahalala ny Tompo, fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Rehefa milaza izy hoe vaovao, dia no heveriny fa efa ela ny fanekena voalohany, fa izay tratra ela sy miha antitra dia efa madiva ho levina. Hebreo 7:00, fakitsika manontolo koa zany a, ahafahantsika mahafantatra ny fanazavana ataon'ny tenin'Andriamanitra koa zany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nanana fitsipika ny amin'ny fanompo-pivavahana sy ny fitoerany masina etỳ an-tany, fa nisy taberna kely voavoatra. Ny efitra voalohany dia ilay atao hoe ny fitoerana masina, izay nisy ny fitoeran-jiro sy ny latabatra ary ny mofo atao fanatitra. Tao ambadiky ny efitra lamba faharoa no nisy ny taberna kely, izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra. Tao no nisy alitara volamena fandoroana didin-kazo manitra sy ny vata misy ny fanekena izay voapetaka tamin'ny takelaka volamena manontolo, ary tao anatin'io no nisy ny vilany volamena izay nisy ny mana sy ny tehiny Arona izay mitsimboka, ary ny vato fisaky ny fanekena. Ary teo ambonin'io koa ny kerubima misy voninahitra izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana, tsy ho voalaza tsiraray amin'ireo ankehitriny. Rehefa voafoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia miditra eo amin'ny taberna kely voalohany hatrany ny mpisorona hanatanteraka ny fanompo-pivavahana, fa ny faharoa kosa no idira mpisorona be irery ihany indray mandeha isan-taona, ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay atolony noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana. Koa izany no hanambaran'ny fanahy masina fa mbola tsy voaseho ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra, raha mbola ao ihany ny taberna kely voalohany. Fanoharana ho amin'izao andro ankehitriny izao izany, ary arak'izay no anolorana fanomezana sy fanatitra, izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretany, fa momba ny zavatra hohanina sy ny zavatra hosotroana ary ny fisasana samihafa, dia fitsipika araka ny nofo voatendry atao mandra-piavy ny fotoana fanavaozana izany. 1:1. Fa Kristy kosa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, namakivaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana izy, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Niditra indray mandeha monja tao amin'ny fitoerana masina izy, nefa tsy mba nitondra ranosilahy sy ranon-janakomby izy, fa ny ranontenany
dia ampy ahazoana fanafotana mandrakizay ho antsika. Fa raha ny ranosolay sy ny ranombolay ary ny laven'ny mivatotra ombivavy afafy amin'izay voaloto no manamasina ka manadino nofo maika fa ny rano Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany. Izany dia mba ahazoan'izay voaantso ny teny fikasana ny amin'ny lova mandrakizay. Fa raha misy didimpananana dia ilaina ny fahafantarana ny fahafatesan'ilay nanao ny fanekena. Fa manan-kery ny didimpananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy manan-kery kosa izany raha mbola velona ilay nanao azy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy rà, fa rehefa voalazan'i Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna dia nalainy ny rahan'ny zanak'omby sy ny rahan'osolahy mba ny rano sy ny volon'ondry jaky ary ny sopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra dia hoy izy, ity no rahan'ny fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra enti-manao fanompom-pivavahana dia nofafazany raha toy izany koa. Saiky diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy rà latsaka dia tsy misy famelan-kely koa. 7:20 Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandidon'ny zavatra any an-danitra, fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindon'ny tena fitoerana masina, fa mankany an-danitra mihitsy, ary ankehitriny izy dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Ary tsy miditra izy mba hanolotra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ranony zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatrizay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanolorany ny tenany. Ary tahaka ny nanendrenany olona ho faty indray mandeha, koa rehefa afaka izany dia hisy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fanondroany tsy amin'ny ota fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Amen. Amaranantsika azy dia ho vakiana ny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:20 ka hatramin'ny 9 ihany. Azonao tohizana hatramin'ny farany izany ahitanao ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany hoe raha fanekena amin'ny rà sy ny tabernakely. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy 1:20. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ary hitako ny tanàna masina dia i Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo hiaona amin'ny vadiny. Ary nandre feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho niteny hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony ary Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy, dia ho andriamaniny, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina izao teny, ireo teny ireo,
Ary koa izy tampoka vita, izao no alpha sy omega, ny fiandohana sy fiafarana, izao no hanome maimaim-poana avy amin'ny loharanon'aina ho an'izay mangetaheta, izay maharesy no andova izany zavatra izany ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra afo sy solofara, izany no fahafatesana faharoa. Amen, amen, amen. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany famihezana ny tenin'Andriamanitra izany dia mampirisika anao mandrakariva azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly ka dia manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Raha sitrapon'ny tompo izany dia mbola eo neto indray tsika raha mbola tsy tonga izy. Manao veloma anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.